ho raha manana ireo teny fikasana ireo isika ary malala dia aoka isika na dia ny tenantsika ho afaka amin'ny fahalotoana rehetra na amin'ny nofo na amin'ny fanahy ka hatanteraka ny fahamasinana amin'ny fahatahorana n'Andriamanitra. Korintiana 2:7-8. Be dia be ny tratry ny atao hoe arerahan-tsaina satria no amaivanina ny fampiasan-tena, fampiasam-batana. Tratra ny atao hoe fahaketrahana ara-tsaina zany isika. Voambolana ara-teknika ampiasain'ireo mpitsabo mihitsy zany io hoe fahaketrahana ara-tsaina io satria tsy ampy fanazarantena ara-batana ary dia vokatra izany dia lasa misy fitotonganan'ny hery rehetra ara-batana, ara-tsaina ary indrindra ara-panahy. Ny fampiasam-batana dia tena manatanjaka ny rafin-kozatra sy ny rafin-nofo rehetra ao amin'ny vatantsika. Ny fahazarana feno, fampiasam-batana entitra ampiarahana amin'ny fampiasana ny ozatra sy ny retsiky ny saina dia anolokolo herin-tsaina sy herim-batana ka hanome tanjaka maritra ho an'izay manana fomba fiaina tsy mitaky fampiasam-batana. Ao amin'ny Korintiana 1:7-8 dia asehon'ny apôstôly Paoly mihitsy mame ohatra izy hoe koa ny mpiazakazaka rehetra, isika rehetra dia miazakazaka. Nahoana moa no ampiasaina zany sareny ohatra zany? Satria ny azakazaka no fomba voalohany indrindra anatrarana ny tanjona, mandratra ny tanjona. Faharoa, ny azakazaka dia ny fomba ahafahana manana fifehezan-tena amin'ny lafin-javatra rehetra, amin'ny sakafo, ny fotoana, amin'ny zavatra rehetra. Ary ny fampiasam-batana no fomba ahafahana mitahiry ny vatana ho salama. Salama tsara. Ny mpiazakazaka zany dia manana ny sakafo ara-dalàna hohanina izy, izay hanome hery azy hoentin'ny miazakazaka. Ny mpiazakazaka dia tsy maintsy manatratra tanjona. Ary ny mpiazakazaka koa dia manana fomba fifehezan-tena matanjaka. Ka ohatra tsara lainy tahaka ao antsika zany, ny asa vatana tokony ataontsika dia eo amin'ny 3 isan'andro eo. Ary tokony tsy tapaka mihitsy arakarak'izay vitantsika. Tsy mandrera-tena be satria indraindray mety efa zokinjoko, indraindray mety somary lehibebe, rera-dreraka dia tsy afaka mavita betsaka fa eo amin'ny atsasakadiny eo. Raha ny tena tsara indrindra dia mandeha tongotra, manao dia an-tongotra. Ka io fampiasam-batana io dia tokony irindra amin'ny asan'ny saina. Be dia be ny olona miasa saina, manao asa amin'ny saina zany, ohatra hoe ny pastora, ny mpampianatra, ny mpikirakira, ny lafiny araka teknôlôjia amin'izao fotoana izao dia tsy manana fotoana be dia be intsony ahafahana mampiasa vatana. Dia izao, reraka ambony ihany izy ireo, ny vatana reraka, ny saina miasa. Tsy mirindra zany mitanjaka ara-batana sy ara-tsaina. Aoka ampiasa vatana ny olona rehetra. Misy ihany koa ny eny ambanivohitra zany efa mampiasa vatana be amin'ny asa amin'ny asa any an-tanimbary, any an-tsahany, anisan'ny mampiasa vatana ireny rehetrarehetra ireny. Raha ampiarahana amin'ny fampiasan-tsaina, ny fampiasam-batana dia ho tsaratsara kokoa ny fikorianan'ny raha ao anatintsika ary araka ny tokony ho izy ny fiasan'ny fo, ho voahirika ireo singa maloto ary aina sy hery vaovao no tsapan'ny faritra tsirairay avy eo amin'ny vatana. Rehefa mampiasa vatana zany isika dia ilamina ny fiasan'ny fo. Misy an'ilay arety mandoza atao hoe aretin'ny lalan-drà, fahatapahan'ny lalan-drà. Ny tena tsara indrindra amin'izy ireny dia izao ny fampiasam-batana. Rehefa tena lasa lalina ny aretina dia tsara mandrakariva ny manatona ireny mpitsabo ireny ary manaraka ny torohevitra. Ny lohevitra tsara ampitaina amintsika androany zany dia izao: manaova fampiasam-batana 30 minitra isan'andro, tena ilaina zany mba hahasalama antsika ary dia ho voakolokolo sy ho voafefy voaro amin'ny aretina maro ny vatantsika. Raisina ampitiavana ny hafatra ry tompoko, ampiarina ny hafatra satria hahasoantsika izany. Dia hivavaka isika. Tombo tsara misaotra anao zay noho ny tari-dalana omenao anay. Nomenao vatana izahay mba ho ampiasaina hetsika ka izany fampiasam-batana izany dia hitondra fahasalamana ao anay. Fahafoizan-tena lehibe, fanapa-kevitra lehibe no tsy maintsy ilaina nefa omeo hery izay ahafahana manatanteraka an'izany. Ampio izay fahamalemy, manana hery miaraka aminao zay Jesosy eo. Amin'ny anaranao nanonako ny vavaka. Amen.